Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao ireo fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Salama iaby. Tiako zany mba misy afatsy tiako ampita aminareo mpitandro filaminana. Indrindrindra nareo zandary aloha tiako faritina eto, nareo zandarma. Manentana foana ianareo ao tambazotra serasera mba hanara-dalàna ny olona rehetra. Raha ho an'sy page CRGN Tananarivo moa filaza anazy io tsy de haiko loatra. De manentana foana, mampiseho foana, mipiblie foana lalàna, fandika-dalàna ho fantatry ny vahoaka. Tsy misy maharatsy anazy zay. Fa tiako zany raha mba tiako iangavianareo manokana, nareo zandarma zay. Rehefa hanany hampianatra, hanentana ny vahoaka ihany nareo hanara-dalàna, handrisika ny vahoaka hanara-dalàna, de tsaratsara kokoa mba hatomboy avy aminareo zandarma ao zany lay taratsy ny fanaran-dalàna. Tsy teny zavatra hafa zao fa zavatra hitapoko hitam-pirenena tsy fanaran-dalàna ary hiaran'ny lalàna zay ataonareo. De ity resaky fikasihan-tanana ty re tompoko. Tena tsy mety afaka aminareo zandarma io fikasihan-tanana olona io, nefa de hiaran'ny lalàna tsy fanaran-dalàna zao la izy nefa inareo manentana ny olona anara-dalàna. Ka tokony ampiseho an'izay taratsy ny fanaran-dalàna zay aloha nareo zandarma. Fa tsy mety afaka nareo mihitsy ty resaky fikasihan-tanan'olona ty. Tena gaga zao. Misy polisy ao, misy zandarma ao, fa mety hisy anao ihany fa tsy de raha loatra fa nareo zandarma zany tena hita taratsy amin'ny fikasihan-tanan'olona io zay hiaran-dalàna. Ka mba iangavia nareo amty fikasihan-tanana. Ohatran'ny regny hetsiky nataon'olo tabazy toliara regny, mpitandro filaminana, zandarma regny fa mangovangoa olo ohatran'regny tena mampalahelo. Nareo tokony ho lesona voalohany amin'ny fanaran-dalàna no mampiseho taratsy fanaran-dalàna. Aty a France zao io vaovao mafana eto ary tsy vaovao androany. Polisy namango mpianatry sy nanao teny ratsy mpianatry miakatry tribunaly androany, miakatry tribunaly tsy haiko le firy zay. Ary sira fa higadra ary tsy vo androany zany teto. Fa atiky zany tena tao tan-dalàna zany zay mandika lalàna rehetra na iza na mpitandro filaminana de tokony hiaran'ny lalàna. Regny famangivangoa olo tamin'ny hetsiky nataon'olo tatoliara regny, vango ohatrany vango tsy alika tsy manatompo manao regny ve tsy hiaran'ny lalàna regny aminareo. Fa de tsy maintsy hira fa tsy haiko moa zay efa rano regny na efa mpiaro na efa mahazatra moa zany. Ka zay mba iangaviana aminareo zandarma, nareo zay manentana fanaran-dalàna rehetra matetika ny vahoaka, mba haseho hitaratsy aminay vahoaka ny hoe nareo manentana tsy fanaran-dalàna eo ane mba tokony hanara-dalàna koa zay. Fa de tsy haiko na ho diso teniko zany na ho hiteraka tsy fitiavana anakay koa, fa zavatra marina, zavatra resako zany. Fa tsika Madagasikara moa efa malaza ratsy am'tiky hoe zay miteny zavatra marina de fa zay. Ka samia mieritreritra, samia mandinika, zay fotsiny gn'anakay zany. Voatery hipody amin'ny resaky zandarmaria-pirenena tiky zaho noho ny antony raiky, sady tiky farany hiresako mahakasiky ny zandarma malagasy satria fahitako ny komantera tao ary azo inona fa zandarma reo niditra komantera reo. Misy profil raha injereko moa de nahitako hoe mety zaho tsy miteny hoe sira fa raha ny fanehoan-kevitsy ny aloha de hita hoe fanehoan-kevitsy ny zandarma. Ka zay voatery aho tsy maintsy hipody resaka an'ilay resaka zandarma. Nanaovako video farany teo, nanaovako afatra ho an'ny zandarmaria-pirenena malagasy. Noho ny fahitako an'ireo komantera ao reo no mahatonga anahy mipody resaka amin'itiky resaky zandarma tiky, satria hoy komantera raiky zay ao hoe
ia hoy mantsitrigny fa ka mivolambola fahatany sady atoy io tsy raha la France hoe fa Madagasikara. Zay aloha raiky zay. Commentaire raiky koa miteny hoe gn'ataony fa ka regny na le mitorabato gendarme regny manakory gn'ataony regny matoa regny sy ny voakasy tagna gn'ataony de tsy magnara-dalàna zay. Zay commentaire faharoa. Ka commentaire roa reo zany asiako resaky eto ary farany resako gendarme. Voalohany alohany hidirako amin'ny fanazavako hanazavako ny commentaire andreo sy hamaliako ny commentaire andreo de zao: zaho tiky olo farany mpidoka gendarme lafa misy raha soa ataondreo, raha mety ataondreo. Agnisan'ny mpidoka gendarme zao mpanao bravo gendarme na amy publication na amy resaky. Zaho zany tsy olo pisolelaky, zaho tsy olo hoe tsy maintsy hidoka foana hatramy farany fa rafa misy zavatra tsy mety kosa de miteny koa zaho, mana droit miteny ohatrany droitko miteny zaho nidoka ny gendarme igny lafa hitako raha tsy mety ataony gendarme de mba miteny koa zaho hoe so de mba tokony zao atao so de mba tsy mety io manaka nidokafako ny gendarme. Zay alohany hidirako amle commentaire de tiky zany. Hidirako le commentaire voalohany hoe regny mitorabato mpitandro filaminana gendarme regny zao regny manakory regny mamparatra gendarme raha regny. Matoa anao nanao gendarme, nanao mpitandro filaminana de fa tokony vonona hizakany zany. Zay aloha voalohany. Matoa anao niditra nanapa-kevitra anao mpitandro filaminana de efa mivonona hizaka zay miseho amy resaka tsy filaminana, natorabato natoraky lamoka io na ino reo de fa zay ro mahampitandro filaminana anao. Misy dikany matoa regny aro fitaratsy regny ohatrany ino magnarany regny refindesy fanakona raha regny matoa regny fitaovana ampiasany gendarme sy ny polisy de fa hay mialoha fa hisy ny torabato, fa hisy ny fanoherana ataon'olo manao fihetsiketrena ohatra na manao regny matoa nasia fitaovana regny. Fa lafa hay tsy nisy zay tsy nisy fitaovana regny, fa matoa fa nasia regny fitaovana fiarovana regny de fa hay mialoha fa hisy ny torabato, hisy ny sakoroka. Ka matoa nanao mpitandro filaminana de fa vonona hizakany zany fa tsy midika velively zany rehefa misy olo mitorabato de lasa hamonan'olo igny hamamangvangan'olo igny. Azonareo gendarme tsara manambotra andrey zay voasambotsynareo sazina araky ny lalàna. Fa tsy hoe nitorabato regny olo regny de ndroy koa nareo hamangvango anazy aparatra anazy. Non, tsy logika mihitsy zany, tsy agnatin'ny lalàna mamehenareo mpitandro filaminana zany. Zay ny tiako azavaina. Faharoa mahakasiky ny commentaire an'ile zalahy raiky igny hoe atoy tsy Madagasikara, atoy tsy la France fa Madagasikara. Tena toe-tsaina raha ohatry ataoko hoe gendarme le zalahy io zany tsy mendrika anao koa ny hanao gendarme satria valitenin'olo tsy nianatra valiteninao zany. Ny lalàna dia raiky avao eran'ny firenena zao tolo zao amy resaky miteteza zao tolo zao anao hoe misy lalàna fikasihan-tanina olona hiarany lalàna ary fandikan-dalàna ary mahavoasazy niza mikasy tanan'olona dia mahavoasazy lalàna eran-tany zany fa tsy misy firenena tsy misy lalàna zany. Zay loha raiky zay. Ka tokony hiarany lalàna na sivily na mpitandro filaminana mikasika tanan'olona satria ao anatin'ny lalàna le izy. Zay raiky voalohany. Faharoa anao miteny le olo amy commentaire ao miteny hoe atoy tsy la France fa Madagasikara. Zaho mba hanontany anao, gendarme io fotsiny boany io baka la France atiky. Ny colonisation frantsay ro mampiasa gendarme amy firenena an'Afrika iabiaby io. Zay tsy colonisation frantsay tsy ahitanao gendarme zany. Dikan'izay amy la France volagninao hoe atoy tsy la France fa Madagasikara baka atoy fotony gendarme io.
iha no gendarme fahatany fa tsy misy raha hainao ka bakay fotsiny gendarme tiky baka toy fotsiny gendarme ary tsy misy gendarme mahasaky mikasy tagna olo atiky na valivalianao manakory na fa malivaly eo nareo fa menao tevandreo de amy birao agny c'est tout tsy misy mahasaky mikasy tagna olo zany na kelikely aza zay le izy zay anao miteny hoe tsy la France fa Madagasikara resaky n'olo tsy nianatsy ary tsy mevanao ny gendarme tsy na fotoran'ny boahan'ny gendarme tsy hainao fa baka la France atiky ro frantsay no namorona ny gendarme dikan'izay tokony hitovy any ny lalàna mamegny gendarmerie iabiaby eran-tany bon zay zany ngay fa taperiko eto zany ny resaky gendarme atiky satria fangata zany anakay tokony mba ampisehonareo fanarahan-dalàna nareo manomeza lesona voalohany zay vo manentany olo hanara-dalàna misy mitorabato manohitsy anareo atao zay asamboranareo azy de sazio amy tokony zay ho sazina anazy izy fa lasa samy diso anareo la ohatry hoe ino nanohitsy ny torabato de nareo namango nampafery anazy ko samy diso zany samy nandika lalàna nareo zay ny lozika zay apodiko foana fa hoe zaho tiky olo mpidoka gendarme raha misy raha soa ataon'ny gendarme de fa bravo zaho palme bravo fa lafa misy raha tsy mety ataonareo de teneniny koa hoe tsy mety io raha ataonareo satria tsy araky ny lalàna fandikany-dalàna de mitovy zany nareo miaraka amy lazainareo amy torabato sy mamaly samy tsy manara-dalàna de samy tokony ho voatsy azy araky ny tokony sazy anazy fa tsy hoe ny civily ro ampiarana lalàna ho saziny lalàna fa nareo mpitandro filaminana zany tsy ho agnatin'ny voasaziny lalàna tsy ara-dalàna zavatra ohatran'izany manomeza lesona tsara aloha nareo de afahanareo manendrika an'le vahoaka madinika tsara afahanareo ataovonareo manentana sy nareo manentana sy mitarika n'olo anara-dalàna de ohatra mpitaribaty vilambava satria nareo tsy manara-dalàna zay ka mialatsiny raha ohatsy nataoko tambabe ny gendarme fa misy gendarme miasa tsara miasa manara-dalàna tsara fa matoa tambatsoko la izy mba hifananaranareo samy gendarmerie ao indrindrindra ianareo lehibe ny gendarme satria io ve de tsy mahamenatsy nareo ataon'olona resaka foana aratsin'olona gauche droite io foana tsisy resaka politika fa miresaka hoe fitandroana filaminana gendarme namanareo zany zavatra nareo gendarme namanareo ve ny vahoaka de kabokaboinareo ataonareo kabokaboko ohatran'ireny ay koa isy namana agnabokaboko ohatran'ireny sambory izy de sajio manamana azy hoentinanarana anazy zay ro izy fa ke zay gendarme namanao nefa kabokaboinao le olo mafery bon taperiko gn'anakay fa ampy angamba zay fa hataky gn'anakay fiangaviana fa tsy hoe resaky raha hoe mba enganenareo mba hanao ho lesona voalohany ho taratsy n'izay fanarahan-dalàna zay mba hamoramora hamezana amy vahoaka tsy hitaritana ny vahoaka hanara-dalàna makasitraka tompoko de ahoana ny fandehany de ahoana ny fandehany de ahoana ny fandehany anaranao ireo fanehoan-kevitra politika mahasalafa eto amin'ny Mas Madagasikara TV de ahoana ny fandehany de ahoana ny fandehany